Ny olana tena sedrainay eto zany dia ny fianakaviana voafonja matahotra manatona an'ilay bironay eto. Nefa ity filan-kevitra ty tsy mifidy na havana voafonja ahoana na havana voafonja ahoana fa rehefa manana havana ty mifonja izy dia afaka manatona an'ity birao ty ary tsy tokony salasala, tsy tokony hanana fatahorana. Manoloana izany dia mbola ny tontolo ny fandrarana ny fonja ihany no fantaritsika ato anatin'ny fandaharana Tsy Mavozo Birao. Ny birao ny fonjana Tanimora no miantrano. Eto dia mizara roa mazava tsara ny asa anatiny sy ny asa ivelany izay samy mifototra amin'ny zo maha-olona avokoa moa izany. Ho an'ny faharoa dia ny fanomanana ireo voafonja hiverina ho eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny sehatra maro. Raha ny voalohany kosa dia misy ny antsoina hoe kiosque d'information. Kasika ny hoe kiosque d'information izay hita vao miditra ny fonjana Tanimora. Natao izy io mba handraisana ny olona izay manan-draharaha ety amin'ny fonja mba ahafahana manoro ny lalana tokony alehany. Matetika mantsy ny fonja misy olona izay mbola tsy mahafantatra hoe inona ny atao any amin'izany fonja zany, ahoana raha hanatra sakafo, ahoana raha mangy. Misy olona mbola tsy nandalo an'izany mihitsy dia mandalo kiosque d'information izy manontany ny zavazavatra tsy piriany rehetrarehetra. Faharoa manaraka an'izay, rehefa voafonjato ilay olona dia ny amin'ny kiosque d'information koa mampafantatra hoe isaky ny zao nareo na afaka mamangy. Ao anatin'izay famangina izay koa nefa dia mbola misy pitsopitso maromaro. Raha mbola tsy voatsara ilay olona fa mbola vao mideferena aty dia ny eny amin'ny tribonaly juge mandataire no manana fahefana hanome ny permis de communiquer izay ahafahany mamangy. Raha ohatra kosa izy efa voatsara, efa voaheloka dia ny ety amin'ny fonja no manana fahefana hamoaka izay permis de communiquer izay. Mariako ato fa ny ao amin'ny kiosque d'information tsy midélivrer taratasy na hoe midélivrer zavatra hafa fa araka an'izay tenenina izay kiosque d'information fa aty anatin'ny fonja aty izay tarihan'ny lehibe ny fonja sy ireo lefiny no afaka mamoaka taratasy ahafahana misitraka ny service aty amin'ny fonja. Eo amin'ny kiosque d'information ihany koa no mampafantatra ny olona izay usager aty amin'ny fonja hoe tsy misy vola aloha ny asa rehetrarehetra atao aty amin'ny fonja fa maimaim-poana avokoa. Na famangina zany, na ny fanaterana sakafo izany, na fangatahana ataoko hoe taratasy attestation de détention zany, na resaka fangatahana bordereau-na liberté provisoire zany, ny service rehetrarehetra amin'ny fonja dia tsisy andoavam-bola. Matetika ny olona nasedrana amin'ilay fianakaviany voafonja araka ny targetra ny fandrarana amin'ny fonja dia hoe adidy sy fanaova-tsoa. Na mafy ary indraindray ny fiatrehana an'izany satria hainao tsara zany hoe olona mbola tsy hitany zany hoe gadra zany dia somary manao teny tsy voahevitra, manao raha matahora, zay manana ny anina tsy maintsy atao an'izao ny anay. Zay no matetika olana anay amin'ilay fianakaviana voafonja. Dia ezahana raisinay ampitsikitsikiana araka ny tenin'ny filoha-mpanjakana hoe nareo mpiasa eny amin'ny bureau-mpanjakana raiso ampitsikitsiky ny vahoaka. Tsy maintsy misy an'izay foana moa ny eny amin'ny raharam-panjakana rehetrarehetra. Ary mbola averiko sy tsindriko tsy misy andoavam-bola ny service ety amin'ny fonjana Tanimora fa anisan'ny manome tanana fanjakana zahay amin'izay hoe fiadiana amin'ny kolikoly izay. Hoe miditra ato amin'ny lehibe ny fonja
dia miankina amin'izay service tadiavinao eo fa lehibe mifonja manana levitra 5. Misy ny atao hoe levitry ny lehibe mifonja misahana ny greffe, mikirakira ny compte momba n'ireo voafonja. Misy ny levitra misahana ny sécurité. Ny sécurité indray misahana ny filaminana na anatiny na ivelan'ny fonja. Ny patrimoine moa mipojakoja sy manaramaso ny infrastructure na any amin'ny camp pénal io na rehefa fananany fonja zany. Ny chargé ny personnel indray misahana ny personnel rehetrarehetra izay miasa eto anivon'ny fonja. Misy ny levitra chargé patrimoine, misy ny levitra misahana ny famerenana ny voafonja eny anivon'ny fiarahamonina. Inona moa ny resaka fanomanana voafonja iverina ny anivon'ny fiarahamonina? Araka izany teny zany dia mijery ny maha olona, manaja ny zo fototra ananan'ny olombelona. Anisan'ny asa ngeza be izay sahanay ato amin'ny préparation à la réinsertion sociale ny fanomanana azy ireo iverina ny fiarahamonina, zany hoe échec ny fiarahamonina zany ny olombelona rehetrarehetra tonga ato aminay ireo voafonja ireo, zany hoe misy andraikitry ny fiarahamonina ihany koa na tonga azy ireo tonga aty aminay aty. Anisan'ny asa ngeza be sahanay ny fiainoana ireo voafonja ireo, zany hoe miaino anazy ireo amin'ny olana misy anazy. Misy ny problème psychologique ato anatin'ny fonja, misy koa nefa ny avy any amin'ny fianakavian'zareo any ivelany any, miresaka amin'zareo, miaino an'zareo dia miezaka mitady vahaolana arak'izay tandrify anay amahana ny olan'zareo, manaja ny zo amaha olan'zareo. Eo amin'ny resaka hoe fahadiovana, ny resaka trano, resaka sakafo izay anisan'ny mbola olana be amin'izao fotoana izao, resaka sakafo, ny resaka finoana izay ngeza be satria maro ny mpivavaka ao ary miara-miasa amin'ny olona efa any ivelany mahakasika ny zavatra zany. Misy karazana formation be dia be koa atolotra an'zareo. Misy ohatra zao ny resaka toeram-pamakiam-boky, misy ny resaka zaitra, misy ny resaka langue, misy ny resaka fandrafetana. Eo ihany koa ho an'ny ankizy tsy ampy taona, misy ny fampianarana hoe programme scolaire national mihitsy le izy, zany hoe misy mpanala fanadinana manala CEPE, misy manala BEPC, beazina iato. Ie dia manara-roatra sady misokatra amin'ny rehetrarehetra izay anatsarana ho an'ireo voafonja ireo, satria olombelona mitovy amintsika ihany zareo, manana zo hisakafo, manana zo adio, manana zo hiakanjo. Efa betsaka ny ezaka efa vitanay teto amin'ny préparation à la réinsertion sociale, fa saingy araka ny teko tamin'ny voalohany teo misy andraikitra be an'ny fiarahamonina ihany koa anatin'ilay izy, satria maninona mivoaka eto ilay olona efa mba nampianarina zavatra tonga any amin'ny fiarahamonina nefany dia fiarahamonina manilikilika anazy ireo, voelikilika ilay olona zany. Dia rehefa voelikilika izy, ohatra zao misy ankizy mineur anankiray zao ohatra hoe mba efa nampianay nampianarinay amin'ny activité maromaro ohatra, tonga any fiarahamonina izy dia nivava amin'ny fiarahamonina hoe gadra afaka na ny ankizy na ny lehibe hiaran'izany zavatra zany. Rehefa tratran'izay nefany izy dia lasa voadona ny sainy any ka lasa matsiaro izy hoe voailika. Rehefa voailika ilay olona, ino mahatonga anazy ireo isany mahatonga anazy ireo iveriny aty anaty toeram-pamonjana indray. Nefa ny tokony mba hoe manohy ny zavatra mba efa nataony taty dia manentana antsika fiarahamonina, anova fomba fisaina antsika fiarahamonina, tsy voatery ny gadra rehetra akory dia ho ratsy, fa misy ihany koa ireo olona afaka madidio. Ary anisany hoe ezaka mba ataonay aty ny anovan'ireo olona ireo amin'ny toe-tsaina hialany amin'ny zavatra efa nataony teo aloha. Samy tompona andraikitra isika rehetra ny amin'ny famahana ny olana misy, naiza naiza io, ary dia samy mitady vahaolana ny rehetra. Tsy adidiko izao samy rery, fa adidiko izao sy anao. Dia ary ifanometanana dia hifanantona. Misokatra ny fonjana tanora amin'ny fiaraha-miasa rehetrarehetra ary vonona andray anareo
fitiavana sy tsikitsikiana araka ny targetran'ny fandrarana ny fonja dia hoe adidy sy fanaovan-tsoa vonona zay anatanteraka an'izany. araka ty fandaharantsika ty hoe Tsy Mavozo Birao eto dia manentana ny fiarahamonina rehetrarehetra mihitsy tsy hoe aty amin'ny toeram-pamonjana ihany no resahana fa ny any anaty birao dia malagasy mitovy amintsika dia manentana hoe raha misy ny zavatra ilaina ny fifampiresahana mivantana amin'ny tompon'andraikitra tongava dia mifampiresaka amin'ireo tompon'andraikitra amin'izay fotoana zay mino ahako moramora kokoa mifamahana olana dia manentana sika vahoaka malagasy tsy hanana olana amin'ny fidirana birao. Mahakasika ny tsika tompon'andraikitra indray maro isika no manilikilika indraindray tsy mivalorize an'ilay vahoaka malagasy tonga eo amintsika aza dia fa veny amin'ny fiarahamonina tsika no nivoaka dia manana andraikitra be dia be manana didy isika amin'ny fandraisana andreo vahoaka malagasy ireo dia manentana mba hoe andray anazy ireo amin'ny fanajana anampy azy ireo amin'ny famahana olana dia mino fa tokony androso malaky resaka fanatanterahana ny asa-panjakana raha ohatra atsika no mandray azy ireo. tanjon'ny fandaharana Tsy Mavozo Birao eto ny anana olo-pirenena vanina lavitry ny kolikoly tsy matahotra miditra birao.